C'est quoi le couac en français? Vous allez chercher ça? C'est quoi? C'est corbeau. Bravo. Donc, tu as fait la liste. Il faut maïs. Kairezus. Corbeau, c'est le français. Le couac, fantastique. Rantarantsika lehibe arô inona loko ny goaika mikevitra amin'izany tolo ve tsika sao dia misy goaika fotsy d'accord ve aloha tsika fa mainty ny goaika d'accord dia le goaika rehefa nandinika ty ten'Andriamanitra izay mahafinaritra ny mandinika ny ten'Andriamanitra ary mankahery atsika mampirisika atsika fa misy dikany daholo ny teny ao anatin'ny ten'Andriamanitra ozy le mpampianatra any azy hoe rehefa mamaky baiboly ianao dia very fa misy heviny daholo ny teny fa tsy misy teniteny fotsiny hoe goaika fa naninona raha tsy natao vorondolo fa goaika misy heviny ao dia ho zaraina amintsika izy hoe fa naninona ny goaika nalay fa naninona ny goaika no noteren'Andriamanitra dia zao ny antony sady mahafinaritra mianatra koa tsika mitombo ny fahalalana ho voninahitran'Andriamanitra ny jiosy tamin'izany zareo tamin'ny andro ny Elia mbola tsisy kristiana mbola jiosy jodaista mivavaka tamin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany dia ny finoany jiosy raha vao miresaka fahafatesana dia ny goaika dia anisan'ny biby ny goaika dia anisan'ny vorona tena mampatahotra ny jiosy ary tsy tiany jiosy satria goaika zavatra anankoroa mety ny goaika dia mpangalatra eny amin'ny sary mihinana vorona mihinana carnivore zany goaika ary vorona izay maneho miresaka fahafatesana ary raha vao miresaka goaika dia matahotra ny jiosy dia nefa raha mijery an'ity ten'Andriamanitra tsisy dia ozy Andriamanitra tamin'ny Elia hoe Aurélie tsy problemako ny goaika fa hitanao alefako makany ianao dia le goaika tahorany jiosy iny mihitsy ary fantatrao fa tsy tiany jiosy iny mihitsy nasaiko hamelona anao tiany Jesosy tenenina tian'Andriamanitra tenenina dia zao hoe amin'ilay situation tsy eritreretinao iny mihitsy amin'iny Andriamanitra mampiasa aman-Andriamanitra azy inona lesy natsoahantsika toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia toerana anehoan'Andriamanitra ny heriny apatsahivy kely indray ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia toerana anehoan'Andriamanitra ny heriny apatsahivy no akaikinao ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia toerana anehoan'Andriamanitra ny heriny dia aneho ny heriny amintsika ane Jesosy amen aneho ny heriny aminareo ne Jesosy raha nabavy malala aneho ny heriny amintsika ne izy raha malala isany amen dia jereva amin'izay dia teo nentin'Andriamanitra satria ny antony hoe isafidy any Elia izy io mpaminany io irany dia anehoan'Andriamanitra hoe andraso anaovako amin'ny fanaovana azy ianao re Elia fa zaly Andriamanitra tompony zavatra rehetra zaly Andriamanitra tsy to no maniraka anao hoe miala eto ianao dia mandany ianao makany fa efa misy goaika efa vonona ary ty tadidio tsy hoe ray andro tsy hoe roa andro tsy hoe telo andro tsy ray volana tsy roa volana tsy ray taona fa telo taona sy tapany tompoko satria telo taona sy tapany tena niantony ny ranorana tsisy orana tany Israely fa tany amin'izay natonga n'Andriamanitra hoe any amin'ny olony Jordana misy rano fa raha mijanona eto ianao sy nirotsaka ny orana maty tany Elia ary ny zavatra Andriamanitra ny fotoanan'Andriamanitra ny toerana ametrahan'Andriamanitra efa mipetrapetraka ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra nanehoany fa lehibe Andriamanitra dia ny goaika izay tandidon'ny fahafatesana iny navadika Andriamanitra ho fitaovana mamelona le goaika izay tandidon'ny mora iny mamevy le goaika le mpangalatra mpihinana zavatra iny nataon'Andriamanitra manome le zavatra mifanohitra amin'ny hita mason'olombelona iny navadika Andriamanitra any amin'ny mpanompony dia zao zareo rehetika ampahaizana anao raha nataon'Andriamanitra tamin'ny Elia zany fanehoan'Andriamanitra ny heriny zany dia nio kely ray minitra hoe inona zao ny zavatra fasy anao tena hoe io tsy azonao elana dia hoy aminao hoe mbola afaka mandefa goaika lavitra noho nataony tamin'ny Elia Andriamanitra anala n'io zavatra io anova n'io zavatra nanovanao io satria Andriamanitra ne manana ny hery rehetra amen Andriamanitra ny tompony zany teny zany tato ary tena nandely dia démontrena amintsika eo rehefa avy eo satria tena nisitraka Elia dia zao ny ampahirizan'Andriamanitra tsika eto Jesosy monjy Kanada hoe ninona zavatra homaninareo ninona zavatra eritreretinareo atao tsika zao anomana 5e anniversaire afaka volana vitsivitsy dia efa miomany fa efa andefa goaika sady Andriamanitra amatsy amin'ity Jesosy mamonjy Kanada ty amin'ny juillet io amen zany tena andefa goaika izy satria hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia ninona endrika zavatra mety atahorantsika hoe tena sao dia fahafatesana ary ty sao dia inona ary ty na ny resaka fahafatesana
ain'Andriamanitra mamadika an'izany ho fahavelomana raha lasaina bavy. Hitanareo tantarany zaka Lazarosy efa efarany dia ozy Andriamanitra aizany nandevenanareo azy atoroy aho. Dia ohatr'izay ny teny Jesosy amintsika androany. Mety misy zavatra efa nalevinao zao hoe tena maty ty goaiky na ain'Andriamanitra namelona ny Elia. Lazarosy efa efarana maty natsangany Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ninona zavatra lalovantsika hoentin'i Jesosy ampahiresana hoe ampitenenao amin'ny Jesosy hoe teto mihitsy ilay Jesosy maty mety efa fanantenana ve? Ampitenenao amin'ny Jesosy rehefa hivavaka tsy avy eo. Eto Jesosy maty le izy fa hainao atao manangana an'io toy nanangananao Lazarosy. Amen. Satria tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay ary zay matsiplaty miaraka amin'ny Jesosy. Fa raha niovy Jesosy tsy niona teto zany tsika, tsy tafaraka teto zany tsika. Zay lesona fahatelo. Faranako amin'ny lesona faharoa fitiniko le izy teo. Ny toerana misy fanatrehan'Andriamanitra dia misy teny fikasana mivotsitra. Toerana misy fanatrehan'Andriamanitra dia misy fanehoana ny herin'Andriamanitra. Dia raha Jesosy ny amin'izany amen. Ary farany eo ihany tsika. Toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia andininy fahadimy sy ny fahaenina. Andininy fahaenina azafady. Fakitsika aloha ny andininy fahaenina dia mamarana. Andininy fahaenina milaza mivaky izao ilay anaran'i Jesosy manao hoe ary ny goaika dia nitondra mofo sy hena ho azy isa-maraina ary mofo sy hena isan-kariva ary ny rano tamin'ireny rano Kerita no nisotroany. Raha jerentsika io inona ny fantaniana petraka tamin'ny voalohany hoe inona ny zavatra miova, inona ny zavatra miseho, inona ny zavatra mitranga rehefa tonga amin'ny toerana anankiray misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia lesantsika teo izy anankiroa. Fa ny fahatelo lesantsika androany dia hijanona hoe rehefa tonga eo amin'ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra tsika ara-lasana bavy ary mbola very ny tenin'Andriamanitra hoe aza dino ny fiarah-miangona satria rehefa miara-mivavaka tsika eo Andriamanitra eo amin'ny fanatrehany. Raha vao tsy eo zany tsika eo amin'ny fanatrehany dia tsy sitraky ninona mihitsy, tsy mivotsitra ho anao teny fikasana, tsy maneho ny heriny aminao Andriamanitra satria miandry anao tonga eo amin'ilay toerana conditionnalité. Eo ianao dia votsitr'Andriamanitra ny teniny, eo ianao dia maneho ny heriny aminao izy, eo ianao dia inona ny toerana fahatelo? Ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra, toerana amatsin'Andriamanitra, toerana anomezan'Andriamanitra atsika sakafo, toerana amatsin'Andriamanitra atsika mianakavy. Donc hoentiko mijery tantara amin'ny ten'Andriamanitra ianao fa hainao Genesis 22 hoe raha miteny Hébreu ilay izy dia hoe eo amin'izay toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra no antsoina hoe Jehovah Jireh. Donc efa kitsika vetivety Genesis 22 tsy ho développéntsika ity fa le ten'Andriamanitra fotsiny no ho alaitsika ao anatin'ilay izy vakiko ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Manao hoe Genesis, Genèse, chapitre 22, les enfants, le premier livre de la Bible, chapitre 22, verset 13-14, faktoizao ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nanompo ny masony Abrahama ka nijery arindro teo ivoany nisy ondrilahy voasaringotra voasangozitry ny krihitra tamin'ny tandrony dia lasa Abrahama ka naka ny ondrilahy ary nanatitra azy ho fanatitra dorana ho solony zanany. Andiny faefatra ambin'ny folo ary nataony Abrahama hoe miara-mitentsika isa roa telo Jehovah Jireh no anarany zany tany zany araka ny anaovana azy mandaka ankehitriny koa hoe any an-tendrombohitra Jehovah Andriamanitra no ahita na Jehovah no ahitana. Dia rehefa io tantaran'i Isaka io fantatritsika sy Abrahama, rehefa tonga amina fotoana i Abrahama tsy niala mihitsy hoe mety Isaka atao fanatitra dia mety ny arabaky tena ary tsy niova izy na dia fantanareo mafy be dia netiny tonga tamina fotoana anankiray teo izy nomen'Andriamanitra n'ilay ondrilahy rehefa tena nangamona Isaka tsy vonoana ny zaza fa efa nomaniko ity dia nanomana ondry ho azy Andriamanitra. Dia ohatr'izay tsisy valaka io tantara io atao amin'ny mpanjaka voalohany toko fafito ambin'ny folo andininy fahaenina. Rehefa tenenin'Andriamanitra iry hoe ndany ianao mankany dia nakany izy dia nomen'Andriamanitra vatsy izy. Andriamanitra raha lasaina bavy
raha mitondra anao aty Kanada, Andriamanitra, tanjon'Andriamanitra, vao niala tany ianao, vao niala tany ary za mitso vavimbelona anao ho any amenakavy, vao niala tany zay dia zao nivoatiko tamin'i Jesosy hoe za Jesosy raha hoentinao any Kanada, zavatra ray ihany angatako aminao, aza vonona ny fanahiko. Voly zany tsisy mitondra vola rehefa miala eto, voly zany mandalo, voly zany rivotra, fa ny fanahy maharitra mandrakizay. Ary raha niala tany ianao dia efa fantan'Andriamanitra hoe ianao mbola tsy miala tiny dia efa manomana vatso anao amen. Ary Andriamanitra tsy manao atao foana zany. Andriamanitra efa tout est planifié. Eto dia maketo, eto aloha ihany ny tonga mandeha aloha dia manomanomana izy dia aveo tonga indray ihany dia manao an'izao. Dia jereva fa tsy mijanona io raha tsy miverina Jesosy. Iza minao zany? Amen. Satria asan'Andriamanitra anie zany. Amin'ny manaraka mety tsy atao amin'ity sala ity tsika satria mitondra fanahy Jesosy, mitondra olona Jesosy, miarany amina fiangonana teny fiangonana ngeza be Jesosy amontsy Kanada. Amen. Rehetra zanakitsika rehetra, ny zanakitsika izay mbola ho avy, raha mbola mpitovy ianao, rehefa omeny Jesosy vavy ianao dia hiteraka zanakitsika amin'izay, hiteraka efa tian'Andriamanitra hoe ato izy mivavaka, tsy ato amin'ity solona ity intsony, satria efa manomana vatsy izy. Amen. Zay mahatsara ny Andriamanitra io. Ary zany finoany zany, tsy hita zany fa mino an'izany tsika. Dia jereva hoe mamatsy Andriamanitra ary mahatsara an'Andriamanitra faranako ilay izy. Maninona ara, anovako vazivazy kely nareo, maninona ara raha ohatra hoe fananinona raha namatsy amin'ny sakafo men'Andriamanitra sakafo Eli, dia ohatra hoe voatavo foana no meny teo. Ianao zany Eli dia voatavo foana isa-maraina atao aloha voatavo. Farany maha-olombelona raha zany teo miteny Eli dia ohatra hoe raha zay zavatra nisy tena voatavo foana very tompo. Sady mety voatavo moto io na voatavo mamy io na mangidy fa voatavo. Inona tiako heviana ao anatin'ilay voatavo? Andriamanitra. Izy nahary atsika, fantatra Andriamanitra ny zavatra ilain'ny nofontsika, ny tenantsika. Dia jereo inona ozy izy men'Andriamanitra ny Eli? Inona ozy izy ny voalohany? Mofo sy inona ozy izy? Fa maninona arany tsy mofo foana koa mofo ny ampy. Inona ny ao ambadika izany? Andriamanitra rehefa manome dia manome isan-karazany, manome sakafo maro karazany. Andriamanitra rehefa manome tsy manome tsy fohifohy. Andriamanitra rehefa manome fantany zavatra ilainao. Na tsy nangataka taminy azy Eli dia fantany hoe Eli mila lafarinina izy, mila glucose izy, mila hena izy, mila protéine izy, satria izay Andriamanitra azy. Tsy mila teny koa Eli hoe dia ahoana voatavo izy zany zao kilao sa inona ny mandehany. Tonga dia fantatra Andriamanitra hoe mofo dia maraina mofo dia dia ny hariva mofo dia na andritry ny terenareo 3 taona sy tapany. Niasa teo foana io goaika io, tsy voasoratra ao anaty Baiboly hoe goaika iray sa roa sa firy, fa ny voasoratra goaika. Zay ny mission Eli. Vatsiana ireo sakafo Eli. Vita ny Eli raha lasa anabavy za zao maka ny anarany Eli, za zao niditra eto androany. Ary mahafinaritra ny tantarany Eli amarana antsika azy amin'ity leçon ty dia ny conclusion, tsy olombelona namatsy, tsy olombelona namatsy sakafo any Eli, fa Andriamanitra mivadana tamin'ny alalan'ny goaika. Miala eto androany, miala eto ianao androany dia milo sady raha lasa anabavy, fa hanao famatsiana mahagaga. Andriamanitra mihitsy nanao famatsiana amin'izay zavatra ilainao. Mety tsy materiel no ilainao, mety zavatra ara-panahy no ilainao, mety vavaka be no ilainao, mety fivatikanina be no ilaiko, mety tenin'Andriamanitra be no ilaitsika tsiraray, satria Andriamanitra ny mamatsy dia tsika mihinana misitraka ao anatin'ilay izy. Amen. Za tsy ho fantatra Andriamanitra mihitsy hoe Jonia, zao zao no tena besoinao miomana fa ho ataoko aminao ilay izy. Amen. Dia raisy koa zany ho antsika tsiraray avy. Tsara lelona kosy langue spit-poa teo fa mihoatra lavitra noho izany ny sakafo men'Andriamanitra atsika raha lasa anabavy. Amen. Iza ny vonona ny andray an'izany sakafom-panahy zany, izany vatsim-panahy zany, dia rao mafy Jesosy ny amin'izany. Izay ny tenin'Andriamanitra. Inona re ny tsoakevitra azo tsoahana anatin'izay? Tapitra ny 30 minitra, mangataka 5 minitra anaovako conclusion. Firenantsika ny andininy fadimy. Raha mamerina n'ilay loha hevitra dia ozy izy Jesosy hoe Jonia aho ny teny omeko anareo androany, ary izay ny teny mampitondrainy Jesosy hoa zany no misitraka za voalohany, dia tsika rehetra miara misitraka satria izay Andriamanitra fitiavana azy. Na ilay olona nitondra na ilay olona ny aino samy misitraka ary samy mandray daholo. Amen.
ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia toerana misy teny fikasana misaotra rahalahy. Ny toerana misy ny teny, toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia toerana anehoan'Andriamanitra ny heriny. Ary farany teo, ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia toerana misy ny famatsian'Andriamanitra. Amen. Na ho an'le voalohany, na ho an'le faharoa, na ho an'le fahatelo, amen dia amen dia amen. Tsara ne Jesosy zareo. Tsy haiko ny fahatsapany fananao fa ny ato fanahiko ohatrany hoe na mbola omenao côtelette sina ao anatin'izany tsy atakalo an'izany tenin'Andriamanitra azy côtelette anao. Tsy haiko izay fahatsapatsa ara-panahintsika fa zany zareo ny tena ary mahafinaritra an' Jesosy tsy nitazomonao anazy le zany e. Tsy nitazomonao anazy zany hoe zany manana zavatra indramiko ny tenin'ny tanora hoe zany zavatra manana zavatra milaibe fa tsy nitazomo fa nameny. Hitanareo raha te azo famatsiana vamiko nareo dia makeo amin'ny toerana misy ahy. Raha tianareo na hiloko ny heriko makeo amin'ny toerana misy ahy. Raha tianareo na teny fikasana tsotra makeo amin'ny toerana misy ahy fotsiny dia misitraka. Amen. Fa ity ny fanalahidy. Ndao hiveriny manasa anareo hijereo amin'ny andininy fahadimy. Andininy fahadimy. Dia ozy izy voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe dia lasa izy. Dia eo eno tsara. Dia lasa izy. Ka naninona ozy izy? Ka nanao araka ny tenin'i Jehovah fa nandeha izy ka nitoetra teo anilan'ny renirano Kerita izay tandrifin'ny Jordana. Inona ny tian'Andriamanitra ampitaina amiko amin'ity anio ity? Ianao izy ry Jonia, raha tia hisitraka an'izay zavatra anankitelo izay dia tsy amin'izay toerana tianao andehanana no andehananao, tsy amin'izay toerana tianao hoe Jesosy atsy amin'ilay toerana atsy, fa Andriamanitra no mitaky, ny fanamasina no mitaky. Ne mazava tsao ny Eli hoe any amin'ny renirano Kerita mandeha tongotra lavitra be vao tonga any. Dia rehefa tonga any ianao dia nisitraka an'ireo zavatra eo izy, nahita ny herin'Andriamanitra izy, voky izy, ny vatsian'Andriamanitra izy nandritra ny taona maro. Ny fankatoavana sy ny fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra izay ny lakile hisitrahanao an'ireo zavatra nampanantenan'Andriamanitra io. Misitraka ny teny fikasan'Andriamanitra ahako rehefa miala amin'ilay toerana, miala amin'ilay toerana tena tianao iny mihitsy hoe ohatra metimety mihitsy Jesosy ny eto amin'ity tanàna ity fa dia tsy maintsy mandeha adiny enina ve? Iny mihitsy ny anatan'i Jesosy, adiny enina mihitsy makany, adiny efatra, adiny telo, satria any izy nefa miandry amianao ny izy, satria any ilay toerana efa inasany anahy. Jesosy efa niandry antsika teto, tsy androany izy niandry antsika teto fa vao hitentsika hoe eto longany izy atao efa niandry teto Jesosy. Za minao zany efa niandry teto izy, ho avy eo zao izy reny avy any Saint-Hyacinthe reny, reny avy zanako any avy any Sikoty avy lavitra reny, reny avy any Delson reny eto longany sy ny avy any Plessisville sy ny Victoriaville satria efa fotoanan'i Jesosy ho antsika ty. Amen. Raha te hisitraka isika dia ao aloha izy ny Jesosy mamonjy Jakoba 2:22 tsika rehetra ny ara-merina azy isa 2 fa aoka mpanatateraka ny teny fa azameny fotsiny any fa mameritaka ny teny anareo. Mazava ny tenin'ny Jakoba. Mettez en pratique la parole. Ny ankizy kely ara mahay an'ilay izy. Bravo les enfants. Satria raha tsy nanatanteraka Eli, amaranako azy tanteraka maty Eli. Satria tsy avy niorana raha nijanona teo amin'ilay tanàna nisy azy Eli, maty Eli satria 3 taona sy tapany tsisy rano. Dia inona ho izy nareo raha jerena amin'izay, izay ny anasako anareo hoe vakio toerana tapitra ny 3 taona sy tapany. Niona tamin'Andriamanitra indray Eli dia nahazo an'ilay teny amin'ny 5:9 hoe miala teto Kerita indray ianao jereo satria efa hiverina ny ranorana. Makany Zarefata ianao, makany amin'ny Jetilisa, tonga tany amin'ny Jetilisa izy efa andalam-pahafatesana le mananteny sy le zanany satria tsy sakafo tsony, tsy tohitena izay tsony satria tapitra ny fotoana. Fa tonga tany amin'ilay toerana nisy fanatrehan'Andriamanitra, nanaiky koa Eli andenakany, tonga tany izy mivotsitra ny teny. Hitanareo any makany Zarefata dia vao tonga tany Zarefata tonga dia nitsena an'ilay ramatombana ny teny, tsy sakafo tsony nefa vao tonga Eli ame sakafo aho, tsy sakafo tsony tsisy ninino. Efa andalam-pahafatesana izay tia ozy sisa dia maty izay. Iny kely iny mihitsy ozy izy menana ozy izy le ozy Eli mantsy an'le mananteny. Iny kely afaty anao iny atao voana velona izy ry zareo satria nanehoan'Andriamanitra ny heriny. Ary nivatsian'Andriamanitra izy taorinan'izay. Lalina be Jesosy rehefa mitondra. Tsy misy coïncidence jereo rehefa tantara roa ireo
copier-coller mitoerana fotsiny samihafa fa ny méthoden'Andriamanitra ny fomba fiasan'Andriamanitra mitovy tsisy valaka ary raha te sitraka an'izany Jesosy mamonjy Kanada mila mankatoa mila manatanteraka ary mila tsy manafo fiaraha-mivavaka any amin'izay toerana misy fanatrehan'Andriamanitra avotsiny aminao ny teniny asehonao aminao amin'ny heriny aho ary ovatsiny isan'andro ianao amen ataontsika mpitsanganana asa matahotra inona ny farany mety mandalo zavatra mariko ianao za zao mijoro avombelona aminao mandalo zavatra mafy zay eo amin'ny ankonanay inona ary ty Jesosy ozako hoe ivotsitra ny teny androany dia za ka hery anao raiso le teny zareo raiso le teny a fa raha vao tsy mandray tsika dia tsy misitraka rehefa tsy mandray tsika dia tsy misitraka dia votsitra ny teny androany anao zava-baovao izy votsitra ny teny androany any eo nierina izy votsitra ny teny amatsy izy fantary Jesosy hoe ty zavatra ty ny famatsiana ara-pana ilainy Michel ty zavatra ty ny ilainy Jonian ty ny ilainy tsika tsirairay avy aza matahotra fantary Jesosy hoe samy manana tsika ary samy manana Goliatany fantary dio fa resiny Davida tamin'ny vadikolonjy Goliata ny foloko ny vadikolonjy aresenany Goliata ary anemon'Andriamanitra ny heriny amintsika aza matahotra mino fotsiny any ataontsika eo ampipetrahana ny 13 14 ataontsika eo ampandoliany aza matahotra mino fotsiny any efa namena anao teny fikasana ary ny teny fikasana dia ensy amen ensy atovy mafy ho an Jesosy ensy amen aza matahotra fa aneo ny heriny amintsika izy aza matahotra fa mbola toa anatsy antsika izy manatsalana bavitomoana hitarika an'izay izay aorinan'izay dia fa efatsika andohalika mivavaka teo aorinan'izay ataontsika eo ampandoliana ny vavaka ho an'izay teny'Andriamanitra rehefa faly anao dia dao me voninahitra an' Jesosy ny amin'izay tenyizay voninahitra ho an' Jesosy a 629 aza matahotra mino fotsiny ataontsika eo ampipetrahana ny 13 dia ny 14 eo ampandoliana